Matso lehibe ny tarian'ny folo alin-dahy nahitana ny avy amin'ny gendarmerie pirenena 517e kompania ny mpandraharaha ny fonja ary ny sekoly miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana eto an-toerana sy ireo fikambanana maro samihafa eto Betroka. Kabary ny fandimbiasana ireo manam-pahefana eto an-toerana izay niompana tamin'ny fankatiavan'ny samy malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana. Ireo no nanamariana ny andro ny 7 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena taty amin'ny distrikan'ny Betroka. Niarahana tamin'ireo vahoaka maro teto an-toerana. Ireo lehiben'ny sampandraraha maro sivily sy miaramila no tarihiny ramatoa lehiben'ny distrika eto Betroka. Misy adimy moa ireo ray aman-dreny nahavita be tamin'ny firenena no nitolorana mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre National ary fandrefasana afimanga avy amin'ny Andriamatora Andrindrasolo Jean Nicolas mpikambana amin'ny Kongresin'ny Tetezamita ny aliny 5 Jona. Fiara tsy mataho-dalana na 4x4 iray marika Nissan no natolotra Andriamatora Andrindrasolo Jean Nicolas mpikambana amin'ny Kongresin'ny Tetezamita ampiasain'ny polisy pirenena eto Betroka. Nambaran'ity mpikambana amin'ny Kongresin'ny Tetezamita ity ary fa zava-dehibe loatra ikina ny fiainan'ny mponina ny fandriam-pahalemana ka izao no natao izy dia mba hanamorana ny asan'ny polisy eto Betroka amin'ny fivezivezena amin'ny fanenjena ny olon-dratsy. Nanapa-kevitra zao dia tobily pisiny zany ampiasana aty na raha maso amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana zany eto amin'ny Betroka zany. Mahatokana ny fivoronana eto amin'ny Betroka zany raha amin'ny polisy defansenay amin'ny resaka sécurité amin'ny transition tsy misy mijery azy zany hoe ahoana mba ahafahana tamin'ny filaminana reto homotobena resaka salamizao. Atolotra ihany koa ny fanandrify indrindra amin'ny fankalazana an'izao fetim-pirenena izao Andriamatora Andrindrasolo Jean Nicolas satria ny fitiavan-tanindrazana dia mitarika ny fifanampiana amin'ny samy mpiarabelona ihany koa. Nandray izany fiara izany moa ny commissaire de police eto Betroka. Nizara ihany koa izy arendrina ho an'ny ankizy, fitaovana andram-panatanjahantena ho an'ny tanora sy fanamafisam-peo ary antenina parabolika ho an'ny polisy pirenena sy ho an'ny gendarmerie pirenena eto an-toerana.